Ny fandarana ici magazine dia faly miaravantsika rehetra izay manaraka ny télévision malagasy isaky ny takarivany alahady toy izao. Ny lohahevitra ho velabelarintsika anio dia iverenantsika ilay antsoina hoe fanabeazana mampiaty na éducation inclusive amin'ny teny frantsay, ary raha ny famelabelarana ny hevitra hoe tokony halefa mianatra any an-tsekoly miaraka amin'ny zaza rehetra ve ny ankizy manana fahasembanana. Amelabelakevitra amaly an'izany fanontaniana izany miaraka amintsika eto ny vahiny anankiroa dia atao ankaviako Andriamatoa Ramanamsata Tojondrina. Andriamatoa Ramanamsata Tojondrina dia tale national ny fanabeazana eo anivon'ny fiangonana FJKM. Miarabanao Andriamatoa Tale. Miaraba Andriamatoa Anjaratsimba Safy, miaraba koa ny namana Tale ny CBM Global, ary miaraba ny mpijery sy ny mpanaraka izao télévisionna malagasy izao, faly miaraba antsika rehetra to. Ya. Ato ankavanana indray Andriamatoa Ramarson Satria Tale ny CBM Global Madagascar, izay anisan'ny manoana izany antsoina hoe fanabeazana mampiaty izany. Miarabanao Andriamatoa Tale. Miarabanao Andriamatoa Anjaratsimba Safy, miarabanao ihany koa Tale, ary miarabantsika rehetra any tokantrano any finaritra tompoko. Ya, saotra betsaka. Efa nivelabelarintsika teto matetika ny antsoina hoe fanabeazana mampiaty fa tsara ny iverenana indray mandeha, satria amin'izay mba raha iverenana matetika dia mba azontsika tsara izany atao hoe fanabeazana mampiaty izany. Ka eto ianao Andriamatoa Ramanamsata Tojondrina Tale national ny fanabeazana ao anivon'ny fiangonana FJKM, inona moa ilay hoe fanabeazana mampiaty mba velabelaro? Ny fanabeazana mampiaty tamin'ny taona 2012 dia ny nanana ny fomba fijery zany ny fiangonana protestanta, anisan'izany ny FJKM, dia niaraka tamin'ny CWM ny hoe fampitoviana ny olona rehetra, satria atao tsy misy samihafa zany satria samy zanak'Andriamanitra, dia nanana an'izay sosikevitra zay zareo dia anisan'izany zany ny ireo olona tra-pahasembanana, indrindraindrindra ny ankizy tra-pahasembanana, dia naroso tao anatin'ny fanabeazana FJKM, satria ho an'ny FJKM dia ny FJKM ny sekoly zany no fototra anankiray ho an'ny FJKM. Dia izay ny tena nampidirana ny hoe fanabeazana mampiaty tato amin'ny FJKM, izay ikarakarana indreo olona manana fahasembanana, indrindra ny ankizy manana fahasembanana mba hiditra an-tsekoly zareo. Izany hoe ilay hoe zaza manana fahasembanana miditra an-tsekoly, iny tena hoe tsara tsindrina tsara, tsy hoe mitokana izy hoe ary sekoly ho an'ny zaza manana fahasembanana dia ato ho an'ny zaza tsy manana fahasembanana, fa tena hoe miara-mianatra. Miara-mianatra, tsy misy hafa fa miara-mianatra miaraka amin'ny ankizy rehetra eo izy, mitovy na ny zavatra ampianarina na ny zavatra ianarana, mitovy na ny mpampianatra mitovy, olona ray ihany manabe azy raha ho an'ny klasy primaire manokana. Ka eto indray moa zany ny Tale ny CBM Global Madagascar, Andriamatoa Ramarson Satria, ny CBM Global dia nisany hoe manoana ny tetikasa mahay amin'ny hoe fampiroboroboana ny fanabeazana mampiaty. Inona ny antony tonga ny CBM efa tena ao anatin'ny sehatra izay antsoroanareo ve ilay fanabeazana mampiaty, sy ny hoe azonao tantaraina koa hoe inona daholo ny sehatra hoe iantsoroanareo? Sotranao iaza tamin'izay fanontaniana izay, ny CBM Global moa dia fikambanana iraisam-pirenena mivohy ny zo sy ny fiatian'ny olona manana fahasembanana maneran-tany, ary efa nanomboka ny asa teto Madagasikara nanomboka tamin'ny taona 2020. Efa nanomboka tamin'izany taona zany no nisehatra teo anivon'ny fanabeazana ny ankizy manana fahasembanana ny CBM Global, satria zo fototra moa zany ho an'ny ankizy ny mandeha an-tsekoly misitraka an'izany fanabeazana izany, dia izay ny anisan'ny niseharan'ny CBM tamin'ny fanabeazana ny ankizy manana fahasembanana. Nanomboka tamin'izany fotoana izany nefa ny antsara manamarika fa mbola teo anivon'ny sekoly manokana ny ankizy manana fahasembanana noho ny beazana, fa taty aoriana nivoatra ny tantara moa, nivoatra ny politika maneran-tany, dia nisy ny fanaovana sy ny fifanarahana iraisam-pirenena maro isan-karazany. Dia tanatin'izany nivoaka ny hoe nizony ny ankizy manana fahasembanana toy ny ankizy rehetra afaka mandeha eny amin'ny sekoly izay andehanany ankizy rehetra.
dia teo ihany koa no nahatonga ny CBM global nanoana ny ministeran'ny fampianarana fanabeazana satria politika ministera fanabeazana raha teo zany dia nanoana an'izay dia niaraka tamin'ny sekoly FJKM moa zany hoe ndao isika ifanometanana hivoy lay politika ny fanabeazana mampiaty zany hoe ny ankizy rehetra dia mandeha amin'ny sekoly izay ianaran'ny ankizy rehetra ary anisan'izany ny ankizy manana fahasembanana. Ny CBM global moa araka ny teneniko teo 20 taona zany zao niasa teto Madagasikara, sehatra teto Madagasikara amin'ny fanabeazana aloha satria manomboka any fanabeazana ny zavatra rehetra fa rehefa mialehibe ireo ankizy ireo tanora dia misitraka ihany koa fampifanana arak'asa. Ny olona manana fahasembanana na lehibe koa zany dia misitraka ihany koa fanohanana amin'izay mety hoe velotena manokana ohatra ny olona rehetra. Dia ny olona manana fahasembanana koa dia afaka misitraka fitsaboana ohatra ny olona rehetra. Dia manodidina izay zofototry ny olombelona zay zofototry ny olona manana fahasembanana misy aran'ny CBM global nanomboka tamin'izany fotoana zany ka hatramin'izao 2024 zao. Akoatra ny zaza manana fahasembanana ny tontolo ny asa koa ao anatiny hoe fampiofanana ny olona hoe manana fahasembanana fa amin'ny asa indray akoatra ny an-tsekoly efa misy an'izay koa ao anatin'ilay lalam-piainan'ny zanak'olombelona moa zany. Ny ankizy izy dia avy eo mialehibe dia rehefa lehibe dia mila manana ny velotena manokana na ny asa manokana dia tsy latsa-danja amin'izany ny olona manana fahasembanana. Dia anisany ihany koa tetikasa tohanan'ny CBM global eto Madagasikara izay fampifanana arak'asa dia avy eo fampidirana ny olona manana fahasembanana amin'ny sehatry ny asa zay. Misy tetikasa eo amin'ny 500 eo ny tohanan'ny CBM global amin'izao 2024 izao. Fa ny adintsika eto moa zany dia fanabeazana ny ankizy manana fahasembanana, fanabeazana mampiaty no resahantsika. Ia, ka amin'izay lafin'ny fanabeazana mampiaty zay ny bato raha manamsata ny sekoly FJKM ihany ve no hoe iantsoroanareo sa ary faritra aiza daholo no hoe misy an'ilay hoe fanabeazana mampiaty Madagasikara somary midadasika ihany. Ihany tompoko. Ia, raha eto Madagasikara manokana zany ny nay ho an'ny sekoly FJKM dia tsy miasa irery amin'ny sekoly FJKM izahay fa miara-miasa koa amin'ny sekoly mpanjakana na ireo EPP zany miara-miasa aminay amin'izao. Dia efa miasa amin'ny faritra maromaro eto Madagasikara, efatra zany no tena iasanay fa misy faritra mifanakaikaiky amin'ny fanasokajiana azy fa ny faritra zany zao anisan'ny iasanay Alaotra Mangoro, Analamanga, Atsinanana dia ny Vakinakaratra, ny Drainina ny Atsinanana iny sy ny Drainina ny Vakinakaratra zany. Dia efa manana sekoly amin'ny 90 zay no iasanay zao tsika miteny zao. Ia, atao anatin'ny fanadidina izay rahantsika voalohany sekoly 90 ny tenen'ny Italy teo fa sekoly vitsivitsy 5 na 4 no resantsika eto satria tamin'ny taona 2024 izahay sy ny tetikasa mahay sy ny CBM no efa nanao fanadihadiana mikasika ireo zaza manana fahasembanana izay ampiatiana any an-tsekoly. Nanahoana ireo zaza ireo tany amin'ny 2024 aiza ho aiza izy amin'izao taona 2024 zao satria mila mivoatra ny zaza, mila mandroso aiza ho aiza ny fandroson'ireo zaza ireo inona ny mety eo sakatsakana tsy ahatonga azy ho lasan-davitra arak'izay fandriana. Raha antsika ary ny fanadihadiana mitondra ny lohateny hoe nanao ahoana moa izay ireo zaza manana fahasembanana. Ity fanadihadiana mikasika ny fanabeazana mampiaty na éducation inclusive ity izay maneho hoe manao ahoana ny fivoaran'ny ankizy manana fahasembanana rehefa mahazo ny fanabeazana tandrify azy dia mampahatsiahy zava-dehibe anankiray manana zo hahazo fanabeazana ny ankizy rehetra tsy ankanavaka. Miditra ao anatin'ilay fanabeazana mampiaty zahay satria mahita fa izay no mba fandraisana anjaranay amin'ny fanajana ny zon'ny ankizy satria na ny ankizy tsotra na ny ankizy manana fahasembanana dia samy manana an'izay zo hianatra izay avokoa. Mbola sarotra nefa izany indrindra ho an'ireo zaza na ankizy manana fahasembanana. Ao ny foto-drafitr'asa tsy voaomana handray azy ireo, ao koa ny fanilikiliana eo amin'ny fiarahamonina indraindray ary ny tsy fampian'ny tantsoroka sy ny maro hafa.
tato anatin'ny taona vitsivitsy nitetika asa mahay EI eo anivon'ny fiangonana FJKM fa matsiam-bolany CBM Global dia miezaka mampiroporopy ny fanabeazana mampiaty na éducation inclusive. Ny ankizy manana fahasembanana dia jerena manokana araka ny toetoetrany sy ny filany, ka izy ireo dia miara-mianatra, miray kilasy ary miray W amin'ny ankizy tsy manana fahasembanana. Nanao fanadihadiana ary nanaraka ny fivoaran'ireo ankizy manana fahasembanana ireo izahay nanomboka tamin'ny taona 2024. 7 taona aty aoriana nanao ahoana ireo ankizy ireo ary hatraiza ny dingana vitany. Mpianatra amina sekoly maromaro teto amin'ny faritra Analamanga, tany amin'ny faritra Tsinanana, Alaotra Mangoro ary Vakinankaratra izay miray ombonantoka amin'ny tetikasa mahay EI no nanaovana fanadihadiana tamin'ny taona 2024 sy 2024. Ny verenana nanaovana fanadihadiana ireo ankizy manana fahasembanana ireo tamin'ity taona 2024 ity, ijerena hoe mbola manohy ve izy ireo, mandroso ve sa mihisatra sa nitsoakan-daharana no ny antony samihafa. Hojerentsika tsirairay ireo ankizy ireo hatomboka eto Androndra. Teto amin'ny sekoly FJKM Fahasoavana eto Androndra dia mbola kely tsy hoarana zaza autiste kilasy 10e tamin'ny taona 2024 nanontanianay ny tanjony eo amin'ny fiainany. Inona ny asa taon'ny lahy rehefa lehibe? Manao piloty. Dia inona ny atao rehefa manao piloty? Mitondra avion. Niverina nanao fanadihadiana teto Androndra izahay tamin'ny taona 2024. Mbola manao fianarana tsy hoarana na dia somary nihisatra na merimberina kilasy matetika. Inona ny asa tiana atao rehefa lehibe? Polisy. Polisy? Lasa niova polisy indray. Ino moa ny tiana taloha? Piloty. Dia niverina eto Androndra indray izahay tamin'ity taona 2024 ity. 7 taona aty aoriana dia mbola kilasy 6e tsy hoarana. Izy no lehibe indrindra ato an-dakilasy. Inona zany zao ny asa tiana atao rehefa lehibe amin'izao? Inona tiana atao rehefa? Mbola polisy. Mbola polisy ihany. Ino moa ny tenenaka mbola kely io ianao io? Tadidinao ianao io na tenenaka mbola kely? Soarana zany raha ny tanjona napetrany hatramin'izay dia hitanay hoe orientena kely amin'ny zavatra hafa izy ry ao aorianan'ny fianarana satria ny taonany efa metombo izy lava be. Jerena mihitsy hoe inona manafanana azy. Ny talentananany dia ny zavatra hita aloha zany dia zavatra mihetsika mampiasa vatana na manao resaka mekanika auto. Izy mihitsy zany ny vatany mihitsy mila miasa dia hitanay mihitsy hoe mety amin'ny tsioarana ilay izy. Kilasy 9e isandratra trisomika tamin'ny taona 2024. Inona ny asa ataon'ny sandratra rehefa lehibe? Mpampianatra. Dia inona moa zany ny atao rehefa mampianatra? Manome devoir. Kilasy 6e izy tamin'ny taona 2024. Inona ny asa tena atao rehefa lehibe? Mpiasa birao. Inona ny ataon'ny olona mpiasa birao? Mpanao fanely. Ankehitriny dia mbola kilasy 4e isandratra. Izy koa dia mihisatra be. Ilalaina dia pahana, tsy dia mahita tsara. Ny ray kilasy tamin'ny sandratra izy hatrany amin'ny fanabeazana fototra. Firy taona lalaina? 13. Dia inona zao ny asa ataon'ny rehefa lehibe? Dokotera. Ny laoza ny sandratra izay somary nihisatra ka ilalaina dia tody tany amin'ny kilasy 3e. Inona zao ny asa tiandry atao? Tadidindry ny asa tiandry atao tamin'iny? Inona ny asa tiandry atao? Dokotera ilay tamin'ny. Inona ny asa tiandry atao zao? Zay. Saingy teo amin'ny BEPC lalaina no sahirana. Lalaina zany rehefa niatrika fanadinana BEPC moa izy dia tsy afaka. Dia izy raha teo ny taonany efa 20 taona zany lalaina. Dia safidiny izy nidinkana atao tamin'ny ray aman-dreny dia safidy niatrika fianarana asa zany. Resaka asa tanana eny Tsimbazaza ny safidiny lalaina. Izy indray no iharena kilasy 4e izy tamin'ny taona 2024. Misitraka fomba fampianarana manokana ny zaza manana fahasembanana toa ny harena.
Anao dia aisatsika amin'ny herinandro efa mbola misy tsy azo indesina sa efa azo daholo? Efa misy décret izay ihany afaka miatrika fanadinana reny ankizy ireny, dia miankina amin'ny certificat médical ny dossier homanina rehetrarehetra, dia misy accompagnateur izy mandritra ny fanadinana en scientifique anankiray dia littéraire anankiray. Noho ny fepetra manokana izay napetraka ny fanjakana dia mandroso amin'ny fianarana iharena. Afaka BEPC sy seconde izy. Kilasy 3e ny farany eto amin'ny sekoly FJKM Mandrondra Fahasoavana, ka nifindra ato amin'ny lycée privé FJKM Marasalama eto Ampandrana iharena manohy ny kilasy seconde. Iza daholo le mpanoratra anankiroa ianarany harena ao amin'ny kilasy misy any harena. Dia iza koa? Manana mpitantsorika efa voatokana miaraka aminy ao an-dakilasy iharena. Za afaka baka dia nitady asa dia nisy mpampianatra izay no tenanao hoe misy olona mitantara problème atao zany ohatr'izao dia niteniko aloha fa ataoko le asa dia izay nampahatonga nanaraka anazy. Mazoto mianatra iharena satria misy mpitantsorika sady tia azy ny mpiara-mianatra fa tsy misy manilikilika na manaraby. Eto amin'ny lycée privé FJKM Fanifosan-Tsoa eto Ivato isika izao. Ankizy anankiroa no nanaovana fanadihadiana tamin'ny taona 2012 dia salohy mikaikona ny tanany sy ny rantsambatany ary Nambintsoa tsy mandre sady tsy mahay miresaka. Tu répètes Nambintsoa, jouer. Tsy mahay miresaka i Nambintsoa fa ny vatany kosa dia tomady sady mavitrika ary tia fanatanjahantena izy. 10e izy niditra tato amin'ny sekoly dia tonga teo amin'ny classe 3e izy fa nisafidy ny anao foot. Tena tiany Nambintsoa moa zany resaka football dia nianatra tany amin'ny école de foot izy fa somary tratran'ny accident kely dia nijanona dia hoe anohy any amina fianarana asa zany izy. Isalohy kosa dia mbola manohy fianarana ka efa kilasy 3e izy ankehitriny. Araka ny fanaovana fanadinana aloha dia hatran'ny ankizy rehetrarehetra manao fanadinana izy, ny fianarany izy aloha zaza mahay aloha, tena mahay izy satria nahazo moyenne ambony foana izy ao anatin'ny ankizy rehetrarehetra ao am-pianarana. Isalohy dia misitraka pédagogie manokana toa ny harena tany Androndra. Eto amin'ny sekoly FJKM Momatazana eto Faratsiho indray isika izao. Tamin'ny taona 2024 izahay dia nanao fanadihadiana ankizy vitsivitsy. Dia i Delaya sy Valso ary Prospera. Ny maso no olan'ny Delaya sy Valso, i Prospera kosa dia foto-tsasaina. Ina mba asa tiana atao rehefa lehibe? Miaramila. Ina ny itiavana ny miaramila? Itiavaka le miaramila zany ny vatako ngeza raha teo dia izay ny itiavako azy. Ina mba tiandry atao rehefa lehibe? Manao dokotera. Tsy lasan-davitra nefa i Valso sy Prospera fa i Delaya sisa no mbola mianatra. Io i Delaya tamin'izy kilasy 5e, kilasy 3e izy ankehitriny. Mandeha tsara ny fianarany ary mbola tsy namerina kilasy i Delaya. Matière tiako indrindra fizika dia manahirana anahy malagasy français. Ina no asa tiandry atao zao rehefa lehibe? Détective. Delaya moa zany zao rehefa eo amin'ny classe de 3e io, fa i Valso sy Prospera le tsy mety afaka BEPC mihitsy izy. Misy tody any amin'ny kilasy ambonimbony ihany ny ankizy manana fahasembanana saingy voafetra ny fahafahany manohy. 2023 tsika le tatiny nisy ankizy ohatra nanana fahasembanana tamin'ny fiainoana dia nisy tamin'izy ireny moa zany afaka BEPC somatsara dia ao indray le misy le manana fahasembanana izy matory, raha vao mipetraka dia matory dia reny izy zao nakabaka izy farany teo dia avec mention. Le afaka baka zany amin'le ray aman-dreny dia le rainy moa zany ohatrany somary ny teny mihitsy izy hoe tsy arantsony le izy.
ny zava-dehibe entin'ny fanabeazana mampiaty tsy dia hoe fahaizan-taratasy lasan-davitra fa ny fiovan'ny toe-tsainy manodidina. Miara-mianatra sady miray w ny ankizy tsy manana fahasembanana sy ny ankizy manana fahasembanana, miara-miaina ary miara-mitombo. Izy ireo tsinona tsy voatery hoe ho afaka BEPC daholo na ho afaka baka daholo, akarinay le sainy dia mba rehefa miaraka amin'ny ankizy hoe miaraka misondrotra amin'ny ankizy izy dia efa mba misy fiovana, miaraka misondrotra amin'ny ankizy izy dia efa mba misy fiovana. Ny fanabeazana mampiaty dia tsy midika hoe tsy maintsy tafita daholo ny ankizy fa mba tsy hisy ny zaza atao ankilabao na atao zanak'ikala hafa. Inona raha antsika teo iny ny fanadidina mikasika ireo ankizy manana fahasembanana izay miditra an-tsekoly miray w miray kilasy miaraka amin'ny zaza rehetra, vokatra ilay antsoina hoe fanabeazana mampiaty. Hitantsika teo ny mandroso ny sasany, somary misatra ny sasany, mitsoaka andaharana ny hafa. Fa eto ianareo mirahalahy izay tompona andraikitra amin'ny sokajy misy azy avy eo amin'ny lafiny hoe fanabeazana mampiaty, ny hevitra azonareo tsoahana miainga avy amin'ny fanadihadiana teo iny. Hitantsika teo ny fanadihadiana iny hatramin'izao tsika miteny izao 590 ny isan'ny zanaka malagasitra fahasembanana tafiditra an-tsekoly eo amin'ny sekoly efitsika tsika miteny izao zany. Misy ireo afaka CEP, misy zany ireo ankizy hitantsika teo hoe somary taratara kely, misy mandeha araka mitovy amin'ny ankizy rehetra ihany. Tiaka izany fa tsy dia tena hoe sarotra loatra ny fidirany any an-tsekoly, tsy dia sarotra loatra ihany koa fandraisan'ny mpanabe azy, fa misy kosa ny ray aman-dreny somary sahirakirana kely zany, mieritreritra hoe ny zanakay ve zany hiaraka amin'ireto zanaky ny hafa ireto. Io moa zany ray aman-dreny azy dia manana an'izay fisainana izay izy, misy ahiahy fa taty aoriana rehefa tena tafalatsaka tao ny ankizy dia lasa fifaliana ho an'le mpiara-mianatra indray aza no mandray azy ireo zany zao hoe misy amin'ireo ankizy ireo tena hoe tsy hanainy atosika miala any an-trano dia ireo namandreo ihany no manolo tena mitsehana azy, lasa miombo tena lasa hoe miombona ry zareo, lasa miara milalao zareo, tsy misy hoe samihafa zany fa tany am-piandohana fotsiny somary nanahirana kely nandraisan'ny olona azy zany, fa izao tsika miteny izao hitako hoe tsy dia tena sarotra loatra izay. Ary misy amin'ireo koa malala tsaina, misy ihany koa ny hoe mahay izy amin'ny ankapobeny zany tena hoe misy ange hoe sembana izy miheverana azy, fa reo aza tena mampianatra ihany koa tsy ny hafa mitovy aminy. Misy amin'ireo tena hoe mitarika mampianatra ohatr'izay zany izy, dia mifampianatra ry zareo, mifamiana ry zareo, fa tsy dia tena misy hoe samy hafa loatra. Ao ambadik'ilay antontanisa resahan'ny tale teo dia misy an'ireo ankizy tsirairay izay ny hitantsika teo, dia hitantsika hoe ohatrany ahoana ny fifalian'ilay ankizy, izy miditra an-tsekoly miaraka amin'ny ankizy rehetra mitovy amin'io. Izay ilay fanabeazana mampiaty manko, fanomezana an'izay fifaliana ho an'ireo ankizy manana fahasembanana ireo mba hitovy amin'ny ankizy rehetra. Ireo ankizy ireo koa dia mitenenina teo, inona ny nofinofinao, manana nofinofy ohatra ny ankizy rehetra, ireo ankizy manana fahasembanana ireo. Henontsika teo misy ny te hanao pôlisy, hanao piloty izy aloha tamin'ny voalohany, misy ny hoe hanao dokotera, manana nofinofiny koa ireo ankizy manana fahasembanana ireo. Dia hitantsika izay zavatra izay teo. Misy le fiarahana miaraka amin'ny ankizy rehetra, miaraka amin'ny lalao, miaraka ao an-dakilasy, izay le zava-dehibe amin'ny fanabeazana mampiaty. Mianatra fiarahamonina, mianatra an'izay le fiarahamonina izay. Mety hitentsika hoe ary ohatra misahirana le ankizy mianatra ao amin'ny miaraka amin'ny ankizy rehetrarehetra, maro koa nge ny ankizy tsy manana fahasembanana sahirana ihany. Vao hitantsika teo ny valan'ny CEP fa tsy zato isan-jato nge CP. Ho avy ny BEPC dia hitantsika hoe maro ihany koa zany ireo ankizy tsy manana fahasembanana izay misedra an'izay fahasahiranana izay.
fa tsy voatery hoe ny ankizy manana fahasembanana irery akory a no sahirana ao anatin'ilay izy fa hitantsika teo fa misy ankizy manana fahasembanana ihany koa tonga lavitra amin'izay fianarana zay fa ny namanokana zany teo a tena nampiantsika ny foko le izy satria izay le hoe mahita n'le ankizy manana fahasembanana tany mitaona 2024 tsika niaraka iaja nanao fanadihadiana andreny ankizy ireny 20 taona ty ariana dia hitanao hoe ay le zavatra natomboka tamin'izany zany a tsy zavatra atao hoe zavatra nandalo fotsiny mba hoe lamody tamin'izany dia nataotao fotsiny le izy fa tena naharitra ary eto ny akasitrahako manokana amin'ny sekoly FJKM sy ireo mpampianatra hitantsika teo ireo talen'ny sekoly satria noho ny fikirizany zareo noho ny faharetany zareo dia afaka mijanona an-tsekoly nanohy an'izay fianarana zay ireo ankizy manana fahasembananareo ka tena makasitraka fiainonareo ny tenako manokana sy ny CBM global manontolo. Zany hoe ny fehindrerezana tokony alefa mianatra ny zaza manana fahasembanana fa tsy hoe hakombokombona any an-trano fa akoatr'izay koa nefa nisy koa ny fampiofanana ny mpampianatra satria tsy moramora ny taiza manaben'ireny zaza ireny miaraka amin'ny ankizy rehetra rehefa totaly ia misy tena ampiofanana mihitsy ny mpanabe rehetra zay iasan'ny tetikasa zany tsika miteny zao dia atsona misy fampiofanana mitokana mihitsy ho an'ny zareo mba ahafahana mandray fa tany am-piandohana sahirana kely na ny mpampiofana azy zany nampita hoe ahoana ny andraisanay andreto ohatrany hoe enta mavesatra ho an'le mpanabe zany le ankizy fa tatio arina ohatrany lasa fifaliana ho an'le mpanabe indray ny miaraka amin'le ankizy satria dia tena lasa miraiki-po amin'zareo misy aza ndraindray ankizy somary midobla klasy kely dia rehefa avy eo rehefa tsy maintsy findra klasy malahelo indray le mpanabe niaraka tamin'ny tady satria efa tena efa zatra azy io zany ny isorana ny CBM zay tena hoe namatsy vola namatsy anay ara-pitaovana namatsy lafiny be lehibe fa ankasitrahana araka ny teny taloha teo koa anareo mpampianatra zay tena miombo-po amin'ireny ankizy ireny mahatsapa fa eo anatrehan'Andriamanitra dia mitovy daholo ny olon-drehetra fa tsy misy hafa ary samy manana ny tanjona samy manana lalana hitondran'Andriamanitra azy teo zao tsika nahita manana fahasembanana fa nahazo mention assez bien izy io sy ny dadany ankizy tamin'ny baccalauréat tany afaratsio izy teo fa misy ankizy koa hoe tsy manana fahasembanana fa mety hoe tsy afaka baka satria araka ny fa io zany tokony omena sehatra ny olombelona rehetra eo amin'ny fiainana zay ny tena tokony ho atao. Andriamantoa Ramarison Satra nanambara natsidika ao teo tamin'ny fampidirana hoe politikan'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena ny fanabeazana mampiaty ao anatin'izay fiarah-miasan'ny fanjakana sy ny tontolo tsy miankina izay aiza ho aiza amin'izao fotoana zao ny fampiarana ny fanabeazana mampiaty aiza ho aiza izy eo amin'ny lafin'ny fiarahamonina eo amin'ny lafin'ny ara-panjakana mba misy azonao lazaina ve alohan'ny amaliko an'izay dia mamela kely ahinao iaja amaly ale fanontaniana teo hoe tokony alefa-tsekoly ary ve ny ankizy manana fahasembanana dia hoy aho hoe raha tsy alefa-tsekoly leo ankizy ireo dia alefa aiza lasa vesatra ho ny fiarahamonina ankizy manana zory eo ohatran'ny ankizy rehetra ary voafaritra misy texte maro milaza n'izany zony ankizy manana fahasembanana zany fa toy ny ankizy rehetra ireo dia alefa-tsekoly dia reny hitantsika reny ny vokany ny fitondram-panjakana eto Madagasikara dia efa naneo an'izay fahavononana zay nandritra ny taona maro zany satria tany amin'ny taona efa 10 taona lasa mahery dia efa nanao sony fanarana iraisam-pirenentsika momba ny zon'ny ankizy momba ny zon'ny olona manana fahasembanana efa nanao ny lalàna ihany koa tamin'ny alalan'ireo ministera telo miahy ny fanabeazana misy an'ilay lalàna mamaritra ny rafi-panabeazana eto Madagasikara io le moly ataontsika hoe losaine dia nisy ihany koa avy eo ny paikady national momba fanabeazana mampiaty io le ataontsika hoe stratégie nationale de l'éducation inclusive sensible au genre zay zany voaingana izay zavatra zay dia zay zany maneho any hoe fahavononan'ny fitondram-panjakana amin'izay politika ny fanabeazana mampiaty izay dia tsy miasa ireriny fa ny fitondram-panjakana fa misy ihany koa ny fiarahamonim-pirenena zay miara-miasa amin'izy ireo dia misy ny atao hoe vovonamben'ny
fanabeazana mampiaty eto Madagasikara na ny atao hoe plateforme nationale de l'éducation inclusive zay tena mifammetanana amin'ny ireo ministère telo totareo amin'ny fanatanterahana nio politikan'ny fanabeazana mampiaty io amin'izao tsika miresaka izao zany misy ihany koa ireo fikambanana maro isan-karazany zay misehatra eo anivon'ny tontolon'izany fampiatiana sy ny fanabeazana zany mifammetanana fanabeazana mampiaty fa indrindra ihany koa misy ny fikambanan'ny olona manana fahasembanana zay misy amin'ireo olona manana fahasembanana anatin'ny fikambanana io no nandalo an'izany fanabeazana zany mety tsy mbola fanabeazana mampiaty no nomena anarany tany aloha fa ny sitraka an'izany fanabeazana zany dia afaka mijoro vavolombelona izy ireo misy ihany koa nefa ny voailika tanatin'izany fanabeazana zany dia zareo ireo mandrafitra ny fikambanan'ny olona manana fahasembanana vonambe ny fikambanan'ny olona manana fahasembanana dia ireo telo totareo ny fametanana mba hampandrosoana zay fanabeazana mampiaty zay eto Madagasikara. Ya fampandrosoana ny fanabeazana mampiaty raha miainga avy amin'izay resadresakantsika teo zay dia mbola fanambogoavana eto Madagasikara ny antsoina hoe fanabeazana mampiaty zany hoe ireny zao na raha antsika teo ny ankizy tany Faratsio tany Androndra sy tany Vato ohatrohatra fa hatramin'izao dia mbola mitohy hatrany araka ny efa voalaza ny fanabeazana mampiaty ny fandraisan'ireo ankizy manana fahasembanana ho any an-tsekoly iray W iray kilasy amin'ny ankizy rehetra fa na dia hafa azy izy ireo dia tsy atao zanakikala hafa satria samy hafa ny olona tsirairay samy manana azy azy fa na dia hafa tsy atao zanakikala hafa izay nefa mbola fanambogoavana raha antsika ny fanadihadiana. Ny fandraisana ankizy manana fahasembanana any an-tsekoly dia tsy midika hoe manokatra varavarana ho azo ny idirana fotsiny fa mitaky fanofanjavatra maro, fanavaozana fotodrafitrasa ary indrindra fanovana ny toe-tsainy manodidina. Ireo sekoly mampiady vaovao toy ny lycée privé FJKM Antanambao Fahazavana eny Ambohimankakely sy ireo sekoly mampiaty efatranainy toy ny sekoly FJKM Mandrondra Fahasoavana, ny lycée privé FJKM Fanofosantsho Ivato sy ny lycée privé FJKM Ambohimatazana any Faratsio dia tsy mitsahatra mandray ankizy banana fahasembanana. Tamin'ireo sekoly mampiaty manohy ny fandraisana zaza manana fahasembanana izay notsidinay toy ny lycée privé FJKM Ambohimatazana sy ny sekoly Karimason any Faratsio ary ny lycée privé Antanambao Fahazavana eto Ambohimankakely dia ny maso sy ny sofina ary ny saina somary votsavotsa no tena olan'ireo ankizy ireo, ohatra Isolo eto Ambohimatazana. Ohatra ny ankizy hoe ampandatana dia izy koa tsy manaingy fa manoratra izy fa eo amin'ilay ampitenena izy zany ny manoratra izy fa tsy fantatra ny zavatra soratany ao fa rehefa atao mianatra amin'izay izy dia izy ambava ihany. Isolo fahasembanana ara-tsaina dia izy koa zany tena marina mamany solo ihany koa efa somary manana fahasembanana ara-tsaina ihany koa dia ohatran'ny dia ny zokony solo ihany koa somary ohatran'izay misy tarazo. I Manovosoa indray kilasy seconde dia manadino izay rehetra ampianarina azy tsy mahatadidy fa mba tadidiny kosa nefa hoe inona ny tanjony eo amin'ny fiainany. Inona ny asa tiany atao rehefa lehibe? Dokotera. Volume e massa volumique. L'appareil de mesure de volume en diary. I diary kosa kilasy 4e dia tsy mandray tsara ka tsy maintsy apetraka amin'ny W voalohany izay vao mba mandray antonontonony. Quel est l'appareil de mesure de volume? L'appareil de mesure de volume. Inona ny asa tiany atao rehefa lehibe? Mamboly simika. Ato amin'ny sekoly Karimason i Tsiresy dia sahirana be vao mahita. Vakiva izay soratra hitany Tsiresy? Kola.
itsresy manokana ny fahitana zany no tena olana be aminazy. Tamin'ny voaloha zao izy tena tsy miteny izy satria mety hoe tsy zavatra hita le zavatra atao eny amin'ny tableau, fa rehefa avy eo izy niezahana narahana foana dia ahintsy mitokana dia zao izy zao tena fa misy fivoarana be ihany koa na ny soratra efa miteny tsara koa izy rehefa ampamakina teny araka le hitanareo teo zao hoe mamaky teny izy dia efa mivoatra arak'izay. Eto an-tanambao fahazavana Ambomanga kely kosa dia tena tsy mahita Iliantsoa raha tsy manao solomaso matevina be. Firy taona izy zao? 13 taona. Kilasy firy izy? Kilasy 4e. Efa nidobla drisa mbola tsy nidobla? Mbola tsy nidobla. Inona asa tiandry atao rehefa lehibe? Dokotera. Iliantsoa aloha hatramin'izay nampianarako anazy mitovy amin'ny ankizy rehetra ihany izy satria izy mianatra tsara, maharaka tsara an'ireo ankizy namandreo ihany koa nefa izy. I Angelo kosa dia tsy maintsy nodidina ny masony, izay vao mba mahita mangirana. Firy taona sa Angelo? 13. Firy M? 5e. Efa nidobla sa mbola tsy nidobla? Mbola tsy nidobla. Dia mahita tsara ialahy zao? Rehefa mihetrika ny allergie dia indraindray tonga dia mandravina ny hitako. Ary indraindray? Rehefa tsy mihetrika izy dia mahita tsara. Dia inona asa tiany atao rehefa lehibe? Mbola tsy fantatry. I Angelo zany taloha tsy nahita mihitsy dia natao opération izy. Dia zao izy efa mahita ihany ary raha saintsika mandeha izy zao dia efa afaka mandeha. Mahita lalana. Amin'ny mahasekoly FJKM zany dia nisy tetikasa mahay, izany hoe projet mahay miara-miasa amin'ny sekoly hatreto. Izy ireo no manome solomaso ny mpianatra, manome fanampiana ho an'ireo ankizy manana fahasembananareo ihany koa, ary manome formation ho an'ny mpampianatra mba ahafahan'ny mpampianatra mampianatra miara-mianatra amin'ireo ankizy tomady rehetrarehetra zany. Izany hoe ny fampiantiana dia tsy mionona amin'ny fiarana dabilio na ny pédagogie fotsiny, fa mila fampitaovana sy tontolo mampivelatra ny ankizy tsirairay. Ka ny sekoly vaovao naorin'ny fiangonana FJKM eto Ambomanga kely dia manaraka ny filàny fampiantiana. Dia tonga dia hoe amin'ny mahasekoly mampiaty mandray ankizy manana fahasembanana tsy manavaka dia tonga dia natao rampy ilay tohatra. Iaina ohatra atosika amin'ny fauteuil roulant dia afaka mianatra any amin'ny rihana faharoa any ny kilasy 4e satria rampy no iakaran'ny daholobe fa tsy tohatra, tsy misy tanana iaina fa ny rantsany tongony no manoratra. Inona ny matiera tena tiany landrindra tao an-dakilasy? Anglais. Inona tena manahirana? Tsisy. Tsisy. Inona ny asa tiany atao rehefa lehibe? Pikaraka. Manoratra amin'ny tongotra izy, fa raha oharina amin'ny fahaizan'ny ankizy dia tena hita hoe ankizy marani-tsainy iaina. Amin'ny matematika aloha zany zao no raisiko dia tena mahay matematika be izy. Misoratra ny mazava, mora vakiana. Na ny ankizy manoratra amin'ny tanana raha mbola misy ratsy soratra no izy. Dia ho gaga angamba ianao raha ilazana hoe iaina amin'izao toe-batana izao dia afaka milalao baolina miaraka amin'ny namany, ary na ry zalahy madinika aza dia talanjona amin'ny hakingany. Miara milalao eo dia izy goal amin'ny place iaina zao goal dia za défense dia ty mandroso izy hitsy dia hito dia hito eo ampovoany. Betsaka ny vita fa mbola be ny tsy efa voafetra amin'ny ankapobeny ny fahazoan'ny sekoly tsirairay mandray ankizy manana fahasembanana. Eo amin'ny ohatra hoe 10% zao ny mpianatra amin'izao dia eo amin'ny 10% eo no farany zakanay. Mbola tsy afaka mandray ankizy mandeha fauteuil roulant ny sekoly Karimason eto Faratsiho satria mbola tohatra daholo ny diavina fa mbola tsy misy rampy. Ny sekoly mampiaty hafa izay nanaovana fanadihadiana tato anatin'ny 7 taona kosa dia efa betsaka no navida ezaka amin'ny fanavaozana ny fotodrafitrasa toy ny sekoly FJKM Mandrondra Fahasoavana sy ny lycée FJKM Fanivozantsoa eto Ivato. Antanambao fahazavana Ambomanga kely kosa tonga dia nanorina sekoly vaovao ary mampiaty. Noho izany
dia fanambogoavana amin'ny lafiny maro ny fampiadiana, fomba fanabeazana, fampitaovana ary fiarahamonina. Satria ny fanabeazana mampiaty dia tsy vitany hoe manokatra varavarana hidiran'ny ankizy fotsiny, fa manokatra varavarana ho an'ny hoaviny. Inarahantsika teo indray zany ny fanadihadiana mikasika ny fanambogoavana atrehana amin'ny hoe fampiroboroboana ny fanabeazana mampiaty eto Madagasikara, zany hoe teto Antananarivo sy ny manodidina moa ilay hitantsika teo iny fa natao an'ny Madagasikara ka eto ianareo miraharaha ny hevitrasinareo tsoahana indray sy ny fanampanazavana miainga avy tamin'ilay fanadihadiana teo. Ny anankiray tsara ho marihana dia ny hoe tsy aretina akory ny fahasembanana zany ka atahorana sanatria hoe ifamindra amin'ny ankizy tomaty fa io efa zay ny fandaminan'Andriamanitra nahatonga an'zareo azy nahatonga ny ankizy ohatr'ireny dia tsara ho ampitaina sy ho amafisina amin'ny ray aman-dreny hoe tsy aretina ireny fa toe-batana manana fahasahiranana fotsiny noho izany tsy atahorana ny fitakosenan'ireny amin'ny zanatsika fa mitovy avokoa ary tsy tokony ampisalasala ny mahasamihafa azy amin'ny zanakitsika fa tokony ara-ianatra izy ireny ary ampirisihana azy isika rehetra mba ho tia azy ireny tsy hanilika azy ireny. Andriamanitra Marson, ny zavatra hitantsika teo dia tsy ny ankizy manana fahasembanana tokony hiova na hoe tokony ataontsika amin'ny teny malagasy mazava tsara hoe isadapta amin'ilay sekoly fa ny sekoly no manao ny ezaka ahafahan'ny ankizy manana fahasembanana miditra ao anatiny. Dia eo gama le tentsika hoe mbola goavana be zany fanambogoavana be zany fa tsy voatery goavana be nefany satria aka ohatra anankiray fotsiny raha ohatra tentsika teo hoe misy an'ilay sekoly tany Faratsio, tentsika mbola sarotsarotra ny idiran'ny ankizy manana fahasembanana satria any amin'ny rihana daholo ary misy tohatra ny lakilasy dia hoy hoe fa maninona raha ampidirina aty ambany le lakilasy dia tokony idiran'ny ankizy manana fahasembanana dia tsy misy olana, tsy misy vola loha be zany, tsy misy ezaka be atao fa finiavana ny tena betsaka ao anatin'io. Izany hoe raha classe de 4e zany dia tokony misy any ambony dia misy ato ambany ohatra zay afaka halamina zay zavatra zay zany raha ohatra zany atao hoe sakana ho an'ilay ankizy manana fahasembanana le tohatra lafo be manao rampy lafo iny sakana ho azy miakatra any ambony dia ampidiro aty ambany le lakilasy dia tafiditra izy dia tonga dia tsisy sakana ntsony avy eo dia milamina zay zavatra zay fa na izany na zany aza misy ihany kosa ny ezaka zay tokony atao eo le fampiofanana ny mpampianatra ary eto tiana manamarika fa ny fampiofanana zay voarain'ireo mpampianatra ireo tsy hoe fanabeazana ny ankizy manana fahasembanana fotsiny fa tena fanamafisana ny fahaiza-manaony mampitombo ny fahaiza-manaony amin'ny maha-mpampianatra azy ka tsy ny ankizy manana fahasembanana irery fotsiny misitraka an'izany fa ny ankizy rehetra ao an-dakilasy ary ny fitaovana zay omena satria tsy maintsy misy fitaovana ihany kosa omenan'ny mpampianatra mba ahafahany manabe ny ankizy manana fahasembanana dia reny fitaovana ireny dia ny ankizy rehetrarehetra ihany koa no misitraka azy tsy hitantsika moa tamin'ilay reportage teo fa za manokana zao nahita hoe any an'ireny kilasy ireny dia misy an'ireo le ohatran'ny mitentsika hoe mifo ohatra miandrana siansa zany io dia mifo dia atao mivaingana izy atao en 3D fa tsy atao le sarisary ireny fotsiny raha za manokana raha tany am-pianarana mba nisitraka an'izany mety mba nahay siansa eny angamba ny etsa fa eto zany ny ankizy rehetrarehetra ny ankizy manana fahasembanana sy ny ankizy tsy manana fahasembanana dia miara misitraka an'izay zavatra zay no ilay politika ny fanabeazana mampiata ka le ezaka atao zany tsy ho an'ny tombotsoan'ny ankizy manana fahasembanana fotsiny fa tena ho an'le ankizy rehetrarehetra mihitsy. Isika eto Madagasikara
efa ataontsika hoe fa mampolo taonany a no nampiatra an'ileo fanabeazana mampiaty manahoany sika eto Madagasikara satria izy io tsy hoe atsika eto Madagasikara rehefa ka ataontsika hoe efa fironana izao tontolo izao mihitsy na amin'ny lafiny fampianarana amin'ny hoe amin'ny maha-olombelona mihitsy aiza ho aiza ny vitantsika eto Madagasikara mitaha amin'ny firenena-kafa tsika angamba tsy resaka any amin'ny firenena mandroso be hoe Eropa na i Amerika fa ohatra hoe isika samy ety Afrika nareo firenena mitovitovy larana amintsika any Azia manahoana ny zavatra vitany dingana vitany Madagasikara. Ny zavatra hitovizana aloha dia samy nanao sonia an'ilay fifanarahana iraisam-pirenena mba nyzo ny olona manana fahasembanana isika tamin'ny taona 412 no nanao sonia an'izay ary tamin'ny taona 512 no nanomboka nampiatra an'izay fifanarahana iraisam-pirenena izay samy nanao sonia an'io daholo izany hoe samy mizotra mankany amin'ilay fanampiasana mampiaty avokoa zany ny rehetrarehetra tsy mitovy moa le izy fa miteny ianao teo hoe tsy ampitaha amin'ny firenena any Eropa ny any Amerika sy ny ohatran'izany fa ny any ary taraiky satria ny any zany mbola mitazona be an'ilay hoe fanabeazana amin'ny toerana manokana ny ankizy manana fahasembanana mbola misy zany fa isika eto Madagasikara somary lasa loha kely ary sika zany no ataon'ireo olona reo ohatra alaina ohatra tsika zany mba alaina ohatra amin'ny tsara indray amin'ity tsika ny alaina ohatra izay moa eo amin'ny CBM global dia firenena maro no mikambana ao anivon'izany fédération CBM global zany dia mifampizara izay traikefa zay misy ny firenena any Azia misy ny firenena any Afrika misy ny firenena any Amerika Atsimo misy ny any Pasifika dia mifampizara amin'izay ilay traikefa zay dia misy ny fomba fanao tsara any amin'ireo firenenareo noentina eto Madagasikara dia izahana ny ampiatra anazy eto fa misy kosa fomba fanaontsika tsara hoentina any ny tovizana dia ny hoe le toe-tsaina aloha tena mila ovana satria mbola maro le fanilikiliana ny ankizy manana fahasembanana manomboka ao atokantrano ao aloha manomboka izay zavatra dia ny fiarahamonina ny eo an-tanàna zany hatrany amin'ny fiangonana hatrany amin'ny faritra maro isan-karazana dia any an-tsekoly izay aloha ny tovizana mbola betsaka izay le fanilikiliana izay dia izay ny ezaka ataontsika iarahana izay zavatra fa rehefa ravy ny fanilikiliana iny dia mandeha miandalana fa io zany tsy azo irotorotoana io fanabeazana mampiaty io zany hoe fanabeazana mpiarahamonina mihitsy zany fa tsy hoe fanabeazana ny tsekoly fotsiny fanabeazana ny fiarahamonina etsy andalina io mbola iverenako io rehefa avy eo fa le fanabeazana ao an-tsekoly ny resazy tsy azo irotorotoana ihany koa io satria maro ny zavatra mila manodidina io tsy afaka hoe alefa ao any an-tsekoly fotsiny le ankizy manana fahasembanana dia vita misy mbola efa nambony tenentsika teo fa eo ilay fitaizana an'ilay ankizy ilay ray aman-dreny ilay mpampianatra sy tompona raikitra eo an-tsekoly rehetra mba ahafahana ny ankizy manana fahasembanana tena mivelatra ihany koa eo anivon'ny sekoly izay ianarany dia izay zavatra izay sahako miteny zany fa raha mihoatra amin'ireo firenena hafa na any Afrika na any Azia na any Amerika Atsimo dia efa mizotra araka ny tokony ho izy ihany isika eto Madagasikara mbola lavitra ny lalana tena mbola lavitra ny lalana fa ny azoko antoka zany satria eo lay le niteneniko teo le hoe fahavonona fitondram-panjakana nametraka ireo lalàna maro isan-karazany ireo izay mamaritra ny fanabeazana mampiaty dia aminay zany tiombonantoka dia hoe efa vonona ny fitondram-panjakana ndao sika efa amin'ny tananao ia ary atao tale national ny fanabeazana ho anivon'ny fiangonana FJKM miaingy amin'izay voaresaka teo izay fanambogoavana ny fanabeazana mampiaty eto Madagasikara ho anareo ao amin'ny tontolon'ny fanabeazana FJKM manokana ao anatin'izay nitetika asa mahay EINA mahay éducation inclusive aiza ho aiza moa zany zao ny vinavinanareo atao anatin'ny taona maromaro manaraka amin'ity hoe fanabeazana mampiaty ary ny afatrafatra mba tena ho apetraka amin'ny piraitanindrazana entako misaotra iazany amin'izay fanontaniana izay ho an'ny sekoly FJKM manokana isika zany zao raha jerena teo dia mbola misy amin'ireo ankizy trapahasembanana zay tsy misy tsy zakanay ihany le izy misy tsy zaka satria misy tena hoe tsy maintsy ilana ny any amin'ny sekoly manokana zay misahana azy ireny fa ho an'izay tena hoe zakanay zany dia reny raisinay reny fa ny anankiray dia hoe 590 izy amin'izao tsika miteny zao fa ny mandondom-baravarana mbola betsaka
ny mandondom-baravarana mbola betsaka, ny sekoly misehatra ihany koa mbola 90 ihany, fa any amin'ny sekoly FJKM Mahafany misy mandray vao maheno hoe isika sekoly FJKM angay mandray andrenankizy trapasembanana ireny, dia tonga le ray aman-dreny na dia tena mbola tsy ao anatin'le tetikasa akory aza le sekoly fa manaiky dia misy aminay tsy maintsy hoe miantahanta kely ihany reto na dia mbola tsy ao anaty tetikasa aza fa aleo ny mpampianatra mba hiofana ato aminareo dia miofana ao amin'ny tetikasa zany ireo mpampianatra ireo. Fa ny anankiray ihany koa dia hoe hatreto ny primaire ny tena mbola hoe misitraka an'le izy entsika teo ihany fa nisy niveau 2 sy niveau 3 amin'ny ampahany teo, fa ny rarinay sy ny angatahanay moa zany zao tsika miteny zao dia hoe mba hisehatra mba ho tafita any amin'le ankizy trapasembanana le fanabeazana tena fanabeazana ka mba hisy any amin'ny ambaratonga ambony hatrany amin'ny lycée hatrany amin'ny ambaratonga faharoa ireny hiseharany tetikasa ireny mba samy misehatra zany mba tsy sanatria hoe teo zao nisy nijanona noho ny antony manokana noho ny tsy fahampihinana ohatr'izany na dia teny hoe manampy aza ny CBM fa mety tsy araka ihany koa le izy satria 960 zany ny ankizy itohany zareo daholo na ny solomaso na andreny fauteuil anosehana reny be dia be zany ny efa anampiny ary akasitrana zareo moa zany fa ny anankiray dia hoe ny rarinay ary angatahanay antahantana ihany koa ny hoe mba hitohy hatrany amin'ny niveau 2 niveau 3 hatramin'ny ambaratonga ambony le tetikasa mba tsy hoe ho raraka fotsiny zany le ankizy. Mety efa aminao zany Andriamato Ramarson Satry ka ho anao taleny CBM global ina zany no andraikitra mbola ataoko noraisina na eo anivony hoe fitondram-panjakana ny mpiara-miombonantoka ny fiarahamonina sy ny rehetrarehetra. Araka ny tenen'ny talian'ny sekoly FJKM teo 590 ankizy manana fahasembanana tavitra sekoly tanatin'ity tetikasa mahay ity. Raha ny atotanisa dia 14 isanjaton'ny ankizy latsaky ny 17 taona no manana fahasembanana. Amatapitrisana zany aiza daholo ireo ankizy ireo amin'izao tsika miresaka zao. Zay le ezaka tokony mbola atao ary iza ny tokony anao an'izay ezaka izay dia isika rehetra tokony miara mifandray tanana fametanana amin'izany ezaka izany. Areto dia manao antso manokana ho an'ireo mpisehatra rehetra eo anivon'ny fanabeazana mba tsy hanilikilika ny ankizy manana fahasembanana. Ireo mpisehatra rehetra ihany koa eo anivon'ny tontolo tsy miakina satria misy ireo orinasa maro isan-karazany eto Madagasikara na ny orinasa ny teratany zany indrindrindrindra fa misy koa orinasa vahiny izay mampiasa vola eto Madagasikara. Voatsy zay nisy an'ilay salon ny RSE teto Antananarivo, responsabilité sociétale de l'entreprise. Zay indrindra dia zay nanehonin'ireo orinasa goavanareo ny fahavononany hifandrimbona hampandroso an'ity Madagasikara ity amin'ny fametrahana zavatra mivaingana mba hahazoana vokatra tena misy fiatraikany any amin'ny fiarahamonina. Inona mihoatra noho ny fanabeazana ny ahazoantsika vokatra tsara sady vokatra maharitra. Misy ireo orinasa izay efa tena manao izay manarina na manorina sekoly tena efa tsara zany fa hoy izahay hoe rehefa samy anarina ihany rehefa samy anorina sekoly ihany dia andao ifanometana antsika amin'ny hoentimanana, ifanometana antsika amin'ny fahaiza-manao mba tena ho sekoly mampiaty ilay arenitsika, ilay ahoritsika mba ho tafiditra sekoly avokoa ireo ankizy foloka hatramin'ny 4 isanjato ireo manana fahasembanana eto Madagasikara. Fa raha isika rehetrarehetra ireo miara amin'ny famometanana miaraka amin'ny fitondram-panjakana dia ho tanteraka izay vina izay satria ho aminay CBM global sy ho amin'ny FJKM ny fanabeazana mampiaty dia tsy tetikasa mpanabeazana fotsiny fa vina mpiarahamonina io
satria raha manomboka any an-tsekoly dia efa taizana ireo zanantsika ireo hay hiara-monina, tsy hanilikilika, tsy hanavakavaka fa hifanampy ary ahafahany ankizy rehetrarehetra manana n'ilay nofinofy dia atsoatsy dia toy izay io fiarahamonintsika io, tsisy manilikilika, tsisy manavakavaka fa tena mifandrimbona amin'ny fampandrosoana ity Madagasikara ity. Fa eritrereto ange Iajy raha ohatra ka olona 10 isanjato ka hatramin'ny 4 isanjato any malagasy 30 taprisa no tsy mandray anjara amin'ny fampandrosoana ity Madagasikara ity, inona ny fampandrosoana iverintsika ho tanteraka amin'izany? Tsotra amin'ny valiteny, andao atomboka hatrany an-tsekoly izay fanorenana fiarahamonina mampiaty izay, fa atsoatsy dia ho fiarahamonina hafinaritra eto Madagasikara. Ia, mbola manana efatra minitra isika dia mifarana ny fandarana, manana hafatrafatra famaranana sy fanentanana ve ianareo mirahalahy? Ety mpamaranana dia ankasitrana be dia be ny tetikasa ny ao amin'ny CBM global manaiky manohana ny sekoly FGKM, satria na dia tena te hisehatra amin'izany na dia tena ampifiarahamonina azy ny sekoly FGKM rehefa tsy teo na dia zava-poana ihany izany. Ny anankiray ihany koa ho ampitaina ao amintsika fiarahamonina sy ho an'ny ray aman-dreny, io tsy aretiny io fahasembanana io fa izay ny fandaminan'Andriamanitra ny amin'ireny ankizy ireny, dia aza atao ho sanatria henatra na ohatr'izany fa alefaso ireny ankizy ireny ho any an-tsekoly. Misy sekoly FGKM manodidina anareo any dia manontany nareo na manantona aty amin'ny foibe FGKM nareo dia miresaka aiza ny toerana tokony mety aminareo, fa manodidina ny Antananarivo sy any amin'ny faritra any amin'ilay nambara teo efa misy any izany sekoly FGKM mampiaty ka anentanako atsika fiarahamonina aza ilikilika izy ireny fa olombelona mitovy amintsika, manana zo mitovy amintsika, manana zo beazina, manana zo hianatra izy ireny, dia aza ilikilika ny ankizy tratran'izany. Dia ho andray aman-dreny aza fenipenina, aza atao henatra fa alefaso ny ankizy ho beazina ny an-tsekoly. Dia matora Marsan. Ny teny farangama dia fankasitrahana ireo mpiatsehatra rehetra eo anivon'ny fanabeazana mampaty haverika any manomboka any amin'ireo mpampianatra, satria dia zareo ny tena mandray an-tanana an'ireo ankizy manana fahasembananareo ary tena ataony amin'ny fony io asa io, dia tena mankasitraka ny tompona andraikitra rehetrarehetra dia mamerina an'izay le fanentanana izay ndaontsika mifanometanana mba ho Madagasikara mampiaty ity Madagasikara antsika ity, tsy hisy tsony ny fanavakavahana, tsy hisy tsony ny fanilikiliana noho izay fahasembanana izay. Ia, dia isaorana be dia be ianareo mirahalahy, nanao famelabelaran-kevitra mikasika ny fanabeazana mampiaty teto amin'ny fandarana Ici Magazine. Averiko ihany Andriamatoa Ramarson Satry tariny CBM Global Madagasikara ny vahintsika, ary Andriamatoa Ramana Misata Totsondrina tale national ny fanabeazana FGKM. Dia mankasitraka anareo mirahalahy. Dia ankasitrana koa isika ampijery ny televiziona malagasy, ary mifarana hatreo ny fandarantsika anio amin'ny alahady heriny iray. Ny fotoanantsika manaraka koa dia mahazo fahafinaretana miaraka amin'ny fandarantsika atao amin'ny televiziona malagasy. Mankasitraka tompoko.